efatra amin'ny taona 1670 tanoany no nampiasaina maneran-tany amin'ny fitsaboana ny homamiadana ny vin Christine sy ny viblastine. Ireto singa ireto dia azo avy amin'ny vonenina zava-maniry tsy hita raha tsy eto Madagasikara. Tsy ny homamiadana ihany anefa no heverina fa sitrany vonenina fa aretina maro ihany koa no azo tsaboana amin'ny alalan'ireo singa ao anatin'ity zava-maniry ity. Tsy ny vonenina fotsiny ihany koa no karazan-java-maniry eto Madagasikara ahitana singa ahafahana mitsapo sy misoroka aretina. Mitahiry ireny karazan-java-maniry ireny ny faritra rovana ary maro ireo mpikaroka sy manam-pahaizana vahiny tonga eto Madagasikara manady ady sy manao fikarohana mikasika ireo karazan-java-maniry ireo. Bioprospection no iantsoana ity fanadiadiana sy fikarohana ity. Ny tanjona amin'izany dia ny hitiliana ireo singa ao anatin'ireo karazan-java-maniry ireo ka mety ho azo ampiasaina amronana sy anamboarana fanafody na koa akora entina hikoloana fahasalamana sy fahadiovana ary hatsaram-bika sy tarehy. Zava-dehibe araka izany ny iarovana sy kajiana ny faritra rovana mba tsy ho lany tamingana sy tsy ho ringana ireo karazan-java-maniry mety mirakitra singa ahafahana mitsabo aretina maro. Ankoatran'ny fitehirizana sy fiarovana ny singa heverina fa mitondra vahaolana eo amin'ny sehatry ny fitsaboana sy ny fahasalamana manerana an'izao tontolo izao dia afaka mampidi-bola ho an'ireo mponina miaina amin'ny manodidina azy ny faritra rovana noho ny fisian'ny fikarohana sy ny fanadiadiana bioprospection. Mampidi-bola ho an'ny vondron'olona ifotony ohatra ny fanomezan-tanana sy ny fanampiana amin'ny asa ireo mpikaroka tonga manao fikarohana sy fanadiadiana akaiky ny faritra rovana. Afaka mizara amin'ireo karoka ny fahalalana nentim-paharazana efa hananana mikasika ny zava-maniry ihany koa ny mponina manodidina ireny faritra rovana ireny ary mety ahazo vola amin'izany mihitsy aza. Azo heverina ihany koa ny mitaky tamberibidy amin'ireo vokatra azo avy amin'ny fanodinana ny akora avy eto an-toerana sy avy any anatin'ny alan'ny faritra rovana. Raha ny tombatombana nataon'ny banky iraisam-pirenena dia mety hahatratra amin'ny 3 alina sy 1 hetsy sy 1 tapitrisa ariary isan-taona ny vola miditra amin'ny firenena sy amin'ny vondron'olona ifotony noho ny fisian'ny bioprospection.